Salama daholo, androany sika dia ndondera ho resantsika ny toetra raha mafana any Antsohiany amin'izao fotoana izao, taorian'ny faharenesan'ny ireo vahoaka amin'ny fahalaniny solombavam-bahoaka izay natolotry ny Iromara tamin'ny fomba ofisialy araky ny vokatra izay navokana CC hatrany. Dia maro sahady moa ireo izay taitra sady gaga raha nandre an'izay vokatra izay satria raha nieritreritra an'ilay kandida anankiray tsy miankina moa izy ireo no ho lany amin'izany solombavam-bahoaka izany satria tao anatiny fiodinana tamin'ny vokatra izay navokany CENI dia ilay kandida tsy miankina no nitarika kinanjo nefa rehefa namoaka ny vokam-pifidianana ofisialy ny ACC iny vetrany fa lasa ilay laharana faharoa tao amin'ny vokatra izay navokany CENI no lasa laharana voalohany tampoka teo anatrehany fitsarana ao momban'ny lampandrenana izay araka ny didy izay tsy azo ivalozana dia izy izany no lasa solombavam-bahoaka ny Antsohi amin'izao fotoana izao. Ka izay no fakafakaintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dindro ny milike ny video ntsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne ntsika mba ahafahanareo mandaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny CC tomatahotagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao Melohan'ny idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay raha solombavam-bahoaka ao Antsohi izay dia andao fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Député Lekarany ao Port Berger ampirinasa avy hatrany fa tsy misy atakandro. Araky ny vokam-pifidianana ofisialy izay navokana CC ny alakamisy 17 Jona lasa teo dia ny kandida Olivier Labemiany na Lekarany no voafidy ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara tao amin'ny distrikan'ny Port Berger. Ny gadona tao an-tampon-tanàna ny Port Berger moa ny tenany ny tolakandro ny alahady 3 Jona 14 lasa teo ka fitsenana manetriketrika moa no nandraisany OMC tao an-toerana sy ny vahoakan'ny Port Berger ity député vaovao ity. Nisy arak'izany ny diabe namakivaky ny tanàna niaraka tamin'ny vahoaka ary ny afara tao amin'ny résidence ny lehibe ny distrika izany rehefa aveo. Nandritra ny fandraisana fitenenana nataony tamin'ny vahoaka moa no nilazany fa ho avy tsy ela ny fety be izay firavoravona ny amin'ny nahalany azy ho solombavam-bahoaka izao ka nanolotra omby 20 ny tenany hatao nofikena mitampihavanana mandritra izay fety izay. Taorian'izany moa dia noraisiny OMC niaraka tamin'ireo lehibe ny sampandraharam-panjakana rehetra izay notariny lehibe ny distrika tao amin'ny toeram-ponenany na résidence ny député Lekarany. Nanomboka tamin'ny alatsinainy ihany dia efa feno dia feno ny fandaram-potoana n'ity député vaovao ity. Ny tapany maraina dia efa nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohana ny fanadinam-panjakana BEPC tao amin'ny foibem-panadinana CG Tsarasotra Port Berger ny tenany. Taorian'izany moa dia niatrika ny fananganan-tsaina niarahana tamin'ireo sampandraharam-panjakana rehetra izay nitariny lehibe ny distrika. Ny tapany tolakandro kosa dia nivory niaraka tamin'ireo filohan'ny dina manerana ny commune 80 mandrafitra ny distrikan'ny Port Berger ny tenany ary nifantoka tamin'ny fanetsiketsehana na redynamisation ny dina ny votatim-piona. Nofidina nandritra n'ity fotoana ity ihany koa ireo mpikambana mandrafitra ny brandina ao amin'ny distrika ka ny solombavam-bahoaka Teolo Rafal Arsène no voafidy 100 nandritra ny fifidianana nataon'ireo filohan'ny dina manerana ny commune 80 izay. Raha ny fandaram-potoana voaray avy tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny député Lekarany dia efa tsy misy andraso ny resaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny distrikan'ny Port Berger satria io ny laharam-pahamehana voalohany nampanatenay ny député Olivier Labemiany nandritra ny fampilezan-kevitra izay nataony. Ka izay moa ny vaovao malaza avy any Port Berger ihany tamin'ity herinandro ity. Ka dia afalena tanteraka araka izany no nandraisan'ireo vahoaka marobe an'izany député vaovaon'izy ireo izany satria hita sy tsapa amin'izao fa tena mamin'izy ireo ity député vaovao ity izay moa ny atao hoe fitia mifamaly ka mahatsara fihavanana araka ny fitenenana hatrany. Matoky sy manantena araka izany ny vahoakan'ny Port Berger amin'ity solombavam-bahoakan'izy ireo vaovao ity fa tena hitondra ny hiteten'izy ireo any amin'ny fitondrana faratampony araka izay nampanantenena hatrany nandritra ny fampilezan-kevitra izay nataon'ireo solombavam-bahoaka talohan'iny ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 20 Mey lasa teo iny.
ao antsindray amin'izao fotoana izao mafampana ny toedra raha politika tsy manaiky ny fanodinana ny safidim-bahoaka ny mpifidy izay mandeha moa ny raha matahora ka tezitra ny mponina izay mpomba any kandida izay nahilika araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Mafampana ndray ny toedra raha politika ao amin'ny distrika Antsy taorian'ny voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny CC tamin'ny alakamisy 17 jona lasa teo iny izay nampandanina ny kandida izay natolotry ny vonan'ny Irmara isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ity kandida natolotry ny Irmara ity anefa dia resy ny kandida tsy miankina Noria Risara tamin'ny elanelam-bato 2020 teo amin'ny voka-pifidianana Vonjimaika izay navoaka ny CENI. Tsy hanaiky ny tsirariny izahay ho ireo vahoaka mpomba sy mpanaradia any kandida Noria Risara raha naneho nisy tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanovana izany safidim-bahoaka izany ka nikasa hamory vahoaka moa izy ireo tamin'ny andron'ny 2 Jolay 2024 iny. Avy hatrany nampiantso ny fivoriana maika ny OMC na organe mixte de conception tamin'ny andron'ny alatsinainy 2 Jona ny préfet ny faritry ny Sofia Ralevao Andriamaromaheno ary nampitandrana mafy ireo mikasa ny hanatanteraka izany hetsika izany. Didy tsy azo ivalozana iny navoaka na CC iny ka na ireo nandresy izany na ireo resy dia tsy maintsy manaiky ny voka-pifidianana ho isy hatrany. Raha misy ny tsy fahafahampo na tsy fankasitrahana ny didy navoaka na CC dia tsy tokony ato amin'ny faritra Sofia na eto Antsy no anehona izany fa misy rafitra mahefa afaka mandray izany any amin'ny ACC izay namoaka ny didy. Amin'ny mahatompona andraikitry ny filaminana aty fotony izahay dia heninay fa mikasa hanao hetsika ireo tsy afa-po tamin'iny didy iny koa mampandresy sy mampafantatra izy ireo izahay fa handray andraikitra mifanaraka amin'izany hoy ihany ny fanambarana izay nataon'ity préfet ao Antsy ity. No amafisy n'ity préfet ity ihany koa fa ho raisina ho mpiray tsokombakomba izay toeram-pilanonana nampiantrano ny fihonana hikarakarana ny hetsika tsy ara-dalàna sy tsy nazahoana alalana toraka izany koa ny hainao manjery izay mivoy ny fanakorotanana miaraka amin'izy ireo ho hiatrany ny fanambarana izay nataony. Raha ny vaovao voaray hatrany dia nantsoy ny préfet manokana ireo lohandohan'ny mpisorona manohana ny kandida Dr Risara tamin'ny andron'ny alatsinainy tamin'ny 3:30 minitra tany hoany. Arantsika eto araka izany ny mety hotohiny ity raharaha ao Antsy ity izay hita fa miteraka savorovoro amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia mety hafampana izay toedra raha izay raha tsy voalamina faraky izay maika ka aoka samy hiezaka ho tony avokoa ny vahoaka rehetra fa efa iny ilay didy tsy azo ivalozana navoaka ny CC no nampandany an'ilay kandida izay noheverin'izy ireo fa lany araky ireo fitirina rehetra izay tonga any am-pilatanan'izy ireo raha ny porofo sy ny tatitra izay voaray. Ka izay moa no masaka azona roso tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amin'ny sesy sy tomatahotagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.